Malaza amin'ny jono nentim-paharazana i Atsimondrefana. Tsapa nefa fa miaritra ireo arena raty rano ary misy fiantraikany amin'ireo vatohara ny fiovaovan'ny toetrandro. Izany indrindra no nametrahana ny tetikasa vatohara artifisialy sy fanitarana ny fambolena lomotra sy fiompiana zanga amin'ny elidranony ranobe ary ny fanolorana ny fitantanana ny débarcadère ho an'ny ONG Rif Doctor ato amin'ny fokontany Ifaty mba ho fanatsarana ny faram-piainan'ireo mpanjono sy iadina amin'ny fahandrano. Manaprofo izao rehetra izao fa miasa ny fitondram-panjakana ary akaiky ny vahoaka malagasy. Dia tsy ho hay koa ny tsy hampita aminareo ny fiarabana andreo matao filoha zay marinika antsika sanandro avao fa indrindra itsika aty amin'ny faritra Atsimandrefana zay fanitenenina teo hoe mahazo tombony be tsika satria efa voatenina Andriamatoa député teo zay hoe hita zany fa miroso manam fampandrosoa tsika tsy vita ny reny fotodrafitsasa zay maro natao tatoy Atsimandrefana toy ireny izay raha iaby zay moa dia manambara fa ny fitondrana amin'izao fotoana zao dia miasa ary zany asa zany moa tsy asa ataonay ambony latabo avao fa tsy maintsy ataonay zay atonga zay fampandrosoana zay na dia miroso hankany amin'ny hipakana amin'ny vahoaka. Ny fiara-miasa teo ny Ministeran'ny Arena anaty rano sy ny Jono sy ny ONG Rif Doctor, ny IOT ary ny FRDA no angadina nanana sy vinahitana ny tetikasa izay natao hitsinjovana ny faram-piainan'ireo mpanjono amin'ny alalan'ny fitantanana maharitra ny arena anaty rano. Karazana zavatra anankiray izy io apetraka hanamarona ny toerana izay ionena ny trondro sy ny zava-manan'aina rehetra ao anatin'ny ranomasina. Ity débarcadère eto Ifaty ity no natao famindram-pitantanana voalohany amin'ireo débarcadère 440 ato anatin'ny faritra Atsimondrefana ka ezahana ny itohizan'izany hoy ny minisitra tompon'andraikitra mba ho fampiroboroboana ny sehatry ny Jono izay manana ny anjara toerany eo amin'ny toe-karenan'ny faritra Atsimondrefana.